oka mbola itombo an-trano amin'ny fiainana tsirairay avy ny famanao-ponao. Miasa tombo androany arivo mitenena mampianara anay. Oka tombo tena ho isy zava-baovao ireo tsapanay ambadika fivorina andro. Oka matena isy hoe indray mivoninahitra sy ny fahatsaranao ary ny fahalebiazanao. Ny asan'ny devoly izay maneningena tombo dia horoany amin'ny anarany Jesosy tsy anakely tsy anabahifa. Na inona fanamasinao sakana mahatonga ny androany tsy fanena aminao. Oka ho ravanao ny herin'ny rano Jesosy zany. Dioviny sainay tombo ny masom-pahananay, ny fomba fiainonay ny teninao, ny masom-patakaranay. Raha kofana amin'ny rano Jesosy. Misaotra tombo mitenena aminay fa vonany ainanao zay. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa eto ziona. Hotahin'Andriamanitra ny fiainanao. Fiadanan'ny Tompo aminao. Miaraba koa ny pasterantsika avy amin'ny Panito Mazava any. Tonga soa paster Emea. Miarabanao raha sambany tonga eto androany. Izy zao mba sambany androany mba tonga eto. Matavy zao ny tananao sambany androany mba tonga. Aza mena tonga. Mba mitsangana vetivety nareo fomba hivavaka ao anareo zay. Manao zay sambany tonga eto mba mitsangana vetivety mba hivavaka ao anao manokany zay. Misy mpiandraikitra regny mba manatona anareo mba menareo anjareo ny anarana complet anaveo na efa mirava regny mba menareo anay anarana, adresy sy numéro telefony na ohatraka mba misy. Hivavaka ao anareo raha sitrakareo dia mba avereny zao vavaka zao iara hivavaka tsy dia mba averinareo hoe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manatona anao mifona aminao ny amin'ny fahotako rehetra. Diovy amin'ny ranao a Jesosy eo fahafaony amin'ny boky ny fahafatesana ny anarana. Raisomenao Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana. Ahafaha diovy sy trano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mivavaka ao anareo azo. Raha eo renao teo mivavaka nasavatra izy ireo zay nanekeny fa ianao ny tombo. Tombo ianao nilaza fa zay manatona anao tsy mba ho lavonao mihitsy. Mijoreto mampanompona Andriamanitra na inaina Jesosy eo ozona nanaraka azy ireo tsy fahombiazana sakatsakana zay nilovany navitaizana vitaiza ambarako fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy manam-pahefana aminao. Hotahiny tompo any fiainanao men'Andriamanitra fahasoavana ianao androany mba hahita fity sy iorina tsara ra-panahy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazo toeranareo ampifaliana no mandraisana ianareo eto androany tonga soa eto ziona miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangetaeta zay mba iorina iaraka aminay antonareo iara hivavaka etsika manampiavy Jesosy eny amin'ny raonanitra. Hotahiny tompo any isika rehetra. Androany dia asainy tompo izara lesona aminao zay hotoizatsika moa le lesona rapitso amin'ny 5 ora maraina ho an'izay mbola afaka. Fa misy karazana fampianarana anankiray ngezabety asainy tompo ianaratsika tena hoe mianara miasa tsara. Mianara miasa tsara. Zany hoe araky ny tenin'ny Isaia toko voalohany 7:10. Isaia doke masamo bakitsika rehetra anao zay manana baiboly bokin'ny Isaia toko voalohany 7:10 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe mianara hanao ny tsara dinio zay rariny anaro ny papahory omeo rariny ny kambody tsarao ny adiny mpitondra tena. Mianara hanao ny tsara. Dia eto moa le lesontsika dia hoe mianara miasa tsara. Tadio ravagna fa ny fitahina atongavana fitahina amin'ny fiainanao dia no vokatsy ny asa zay nataonao. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe vokatsy ny asa zay nataoko dia anao ndraiky no tahina aminazy. Ary tsy possible koa hoe vokatsy ny asa zay nataonao dia za voatamo zay fa ny asa ataonao ihany no hitahinanao. Ary voalazan'ny baiboly zany fa ny olona rehetra dia ho tsaraina araky ny asa.
inona ny zavatra nataonao, ary rehefa manao zavatra mba mianara mba manao tsara. Anisan'ny revana lesona azonao tsoahana anatin'ny fanaovana zavatra tsara, rehefa hitan'ny olona fa tsara ny zavatra ataonao, mazava ho azy lasa misy varavarana misokatra ho anao. Ny olo zavatra magnano raha tsara malaza tsara. Amen. Fa ny olo zavatra magnano raha ratsy malaza ratsy. Aiza amin'ireo tianao? Karaha mba zanak'izy io nanao, arahana volaniko anao niany hoe mianara manao asa tsara. Taddio fa raha zatra raha ratsy foana ianao amin'ny fiainana, raha zatra raha tsy zarizary ianao amin'ny fiainana, dia ohatra n'iny foana ny fiainana. Tadidiko tsara nisy foana zany nampiasa chauffeur, nomena anazy camion semi-remorque, mbola tsara le zany, tena mbola tsara tarehy. Fa vao nampiasainy tsy haiko firy vola dia lasa boribory karanandry koa le camion. Tanao, tsy izy no mba niezaka mba niaigna tamina zavatra tsara, fa le zavatra tsara ny sitomony boriboranty karaha anazy. Misy zao karazan'olo na apetraka anao amina trano vaovao, tsisy vola draiky koro karaha anazy koa trano. Lasa antitra karaha anazy koa le trano, lasa ratsy karaha anazy koa le trano. Ny antony voalohany indrindra, na trano vaovao raha sakiny sasany tondrasana borotambo, sakiny sasany tondrasana boroboroka hitana anaty trano vaovao. Raha anao tsy ela foana i raha io, miantognatona hoe dolo lamba maloto, ilo, dia boroboroka koa le trano, na tsara karaha koa. Fomba mianara zany amin'ny fiainana, magnano raha mba tsara, atomboy aminao vatananao karakarao tsara. Rehefa miteny mba mitenena zavatra tsara, mba manana fijery tsara. Ary indrindra rehefa mba iran'olo magnano zavatra anao ohatra hoe service le izy, ity koa raha mba ataovy, tsy haiko hoe mpanafitra ve anao sa mpanino, mba ataovy tsara. Araka izy volako teo hoe raha olona anankiray zatra manao zavatra ratsy dia malaza ratsy, raha anao zatra magnano raha tsara malaza tsara. Io moa zany revana matetika ny tsy afahantsika mba magnano raha tsara io dia noho ny fitiavan-tena, tia-tena. Misy ny olona raha vao raha mahavelona dia efa tsy atoron'olo, tazomina izy reny. Raha vao zavatra zahoana vola dia efa izy foana teneniny mazy vola. Tsy tsara ozy raha manao tokolo maro be mazy raha magnano reto. Fitiavan-tena. Io zany matetika tsy ahitanao fahatsarana na amin'ny fiarahamonina, na amina tokantrano, na amina toeram-piasana, na aty am-piangonana. Raha vao mipetraka ny fitiavan-tena diso fa ohatra marina moaloha fa tsisy mitsika-tena, fa kosa raha vao diso fa ohatra io dia mivadika faharatsiana. Tainy toko aninao. Ao amin'ny Genesis toko faha-enina amby roapolo, Genesis toko faha-enina amby roapolo, andininy faha-roa ambin'ny folo. Genèse 26, 12 à 22 no vakitsika. Genesis toko faha-enina amby roapolo, andininy faha-roa ambin'ny folo hatramin'ny faha-roa amby roapolo, izay mivaky toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zatoeny tamin'izay taona izay, satria efa mitahiny Jehovah izy. Ary nanankarena raha lehilahy ka nandroso sy nitombo ambara-pahatonga no mpanjaka be indrindra. Fananana be izy dia ondry manosy sy omby ary anlevo maro ka dia nialina azy ny Filistina. Ary nilavaka fantsakana rehetra zay efa noadiny mpanompony ray ny fomba fahavelon'i Abrahama ray, dia efa novonoa ny Filistina sy nitotofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka: miala ty aminay fa ianao mahery lavitra noho izahay. Ary lasa niala teo Isaka dia namorona an'ilay teny andohasany Gerara ka nonona teo. Dia niloarany Isaka indray lavaka fatsakana zay voady fony fahavelon'i Abrahama ray, fa efa novonoa ny Filistina reny rehefa maty Abrahama. Ary dia nasiany anarana ireny araka ny anarana izay efa nanaovandrainy azy ihany. Dia niady teo amin'ny lohasa ny mpanompony Isaka ka nahita loharano velona teo.
Ary niady tamin'ny mpiandrongony Isaka ny mpiandrongony Gerara ka nanao hoe anay ny rano. Ary ny anaran'ny lavaka fanjakana dia nataony Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Dia niady lavaka fanjakana hafa koa izy ka niadiny indray io, ary ny anarany dia nataony hoe Sitna. Dia nifindra lela teo izy ka niady lavaka fanjakana hafa koa indray, fa io kosa tsy mba niadiny, ko ny anarany dia nataony hoe Rehobota, fa hoy izy efa nomeny Jehova toerana malalaka isika ankehitriny dia maro eo amin'ny tany. Laza hoe amen. Alleluia. Io zany rehefa matetika raha vao zavatra kasainao atao, raha vao zavatra tianao atao, dia miomanina fa tsy maintsy misy fahavalona. Jereo fa ny lohany nisina mazava teto ambony tany, ny lohany nisina zavaboary teto ambony tany. Raha vakinao ny Baiboly dia ozy soratra masina hoe tany am-piandohana ozy ny tany dia foana, tsy misy endrika ary aizina teto ambony lalana. Tanao zany fa ninona raha ndeha ataonao miomanina fa tsy maintsy misy problema ndeha ovahanao. Tsy maintsy, tsy maintsy. Managneritreritry anao zao te andeha hivarotra, miomanina fa tsy maintsy misy problema ovahana amin'ny resaka varotra. Managneritreritry anao te andeha hiompy, miomanina fa misy problema tsy maintsy vahanao na fiompiana. Managneritreritry anao nangana trano, miomanina fa tsy maintsy misy problema ovahanao mahakasika trano. Managneritreritry anao hanambady, miomanina. Tsy maintsy misy foana problema vahana amin'ny fiaina. Na misehatra manao na misehatra manao, tsy maintsy misy. Io rehefa raha vao olona anankiray amina fiainana tsy vonona ny amaha olana, zavatra hita voalohany aminazy tsy mivoatra izy. Raha vao anao zany tsy vonona amaha olana, zavatra hita voalohany amin'ny fiainanao tsy mivoatra anao. Ny sasany zao olana sasatongotra fa tsy vitany. Problema na sasatongotra. Hoe mbo anasy tongotra iny dia fa tsy efana. Zavatra ho hita dia tsy mivoatra anao, mahintiny foana votongotra anao, mahintiny angofonao. Azonareo hoe zany? Misy fahavalona izay mila fantarina anao manaly, mila fantarinao koa nefa fa tsy hoe iny. Indray mety ho fahavalony mahatonga anao tsy mahavita magnano raha tsara, mety anao kamo. Ohatsy, misy olona hoe kamo vavy, kamo betena. Izy na izy viavy io fananian-kanina moramora, fa asaina miasa tsy mahita. Moa jerevanao vavivavy fa tsy nainy ka lehilahy. Ny zanak'Andriamanitra miasa revana, eny tsara. Indrindra fa raha miasa tsara, ny zanak'Andriamanitra miasa indrindra ka miasa tsara, dia maniringirina ny fanjakana izy. Mahita problema. Zany hitanao ohatra zao misy zanak'Andriamanitra tonga amina toeram-piasana anankiray, dia fa misy mangala anazy eo. Misy tsy mahazoazo anazy satria mitondra rivotra hafa anao tonga eo. Mitondra atmosfera hafa anao dia manombokanangalana rezy egna misy amilay egna sarotiny zay mahony, sarotiny directeurany igny sarotiny sefo e. Igny ohatra zao dia amoronana an'izao karazana akangatry manoratra zao. Anisan'ny olana anankiray mipetraka amin'ny devoly raha vao ny kristianina zatra manao asa tsara. Ka mba teteny anao zany mba handana mba asehoy amin'ny fiarahamonina misy anareo, asehoy amin'ny toeram-piasanao fa anao olona ilainy ary anao olona miasa tsara. Amen. Amen. Ny zanak'Andriamanitra rehefa miasa tsara dia lasa manelingelina ny fanjakany maizina. Satria amin'ny fanjakany maizina tsisy raha manjary zany. Tsisy raha manjary. Amin'ireo telopolo andro vola ndraiky. Ary ny fotoana tena tiany ny fanjakany maizina indrindra dia ny faravola. Ny ankoatran'izany tsy mety amin'izany. Ndanaky anao mamonjy orinasa na toeram-piasana rehefa le 30 le tsy mandray anao fa mahino tolampitro ako. Na hatramin'ny viavy misitrika daholo rehefa le 30. Satria fantany fa azo vola reny.
Misy koa olo karan'izany rehefa fotoana fandraisam-bola dia mandongalitra mivavaka raha tsara marina io. Mandongalitra tsy efa mitsangana intsony mivavaka. Misy zavatra matetika hita ao anatin'io resaka io. Ka tsy vitsy amintsika nefa rehefa milasa kamo vavy, ao ny sasany lasa kamo lahy satria tsy te hiasa. Magnetsy olona foana ny olo tsy tena ny raha. Ohatra izy olo niasa tamina orinasa anankiray izy tamin'ny 92 zany foana raha mbola CV nany jusqu'iny any. Zany tamin'ny 1992 niasa tarianaminy. Za tamin'ny 1992 i 92 io foana dia raha mijery anazy ao dia karaha madamo 92 fotsy. Tany zany manazao CV farany. Mieritrerety anao raha saina anao ka mpiasa na orinasa ka efa 10 taona lasa ao ianao mba niasa farany. Anao tsy olo antitra be karakory, mbola matanjaka ihany ianao. Fa tsisy mihitsy olo raha manataony teo anelanelany teo fa 10 taona lasa zay niasany. Tadio revana fa niasa matonao mahita asa dia zavatra nisy namoro io. Nisy namoro. Zany hoe niasa rehetra dia zavatra foron'olombelona. Ka raha mba matsapa-tegna ianao fa olombelona fa tsy robot, possible aminao mamorona asa ho anao. Fa nenetsika kamo tsy tianao ninina dia sasy mividy taratasy fotsy anoratana agnarana dia aterina amin'ny orinasan'olo. Tadio fa zavatra natsangan'olo io. Mazagaky ianao raha mety afaka atao ndraiky izy voaeritrerity dossier-nao. Ary azagaky ianao miditra miasa mois de juin dana moto orinasany lokale. Izy namoromany. Ay tompo anetsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Ka etsika dia nakafamoarana tamin'ny Isaka zay zanaky Abraham. Dia voalazan'ny Baiboly hoe ray ny finoana. Sady voalazan'ny Baiboly koa fa i Abraham dia mpanan-kareny be. Mba imagineo ke zany olona mpanan-kareny be niteraka zaza mpanan-kareny be. Tsy mora. Fa ny sekret na tonga ny Isaka nandovan'le fananan-kareny be tsy resaka hoe maro loatra ny lovany lovainy. Fa bakio le verset hoe ary Isaka ozy namafy tamin'izany tanàna izany, nambony. Misy raha natao. Misy koa moa diso fandinika amin'le hoe mamafy. Le veriny sasany hoe miaraha olo foana le mamafy. Ny famafazana dia misy sensiny anankiray hoe manao zavatra ianao, manao investissement ianao. Famafazana daholo zany. Mampiasa vola. Famafazana daholo zany dia aveo mihodina le vola, naniry zany le vola. Amen. Zay ny zavatra mitranga teto. Ary raha jerevanao dia tegna nahita vokatra tsara izy. Betsaka ihany koa ny hevitra fa natonga ny Isaka sy Abraham tahina dia satria tena manome zavatra ho an'Andriamanitra. Marina zany. Fa ny tena sekren'i Abraham, ny tena sekren'i Isaka dia izy niasa. Dia Andriamanitra aveo nita ny asan'ny tanany. Anao zany zao anao mihaino anahy io, mba ino asa ataonao? Mba hatonga an'Andriamanitra hitany ny asan'ny tananao. Ary indrindra ho raha vao ataonao tsara ny zavatra ataonao, tsy maintsy maniry. Ndanake ianao ohatra hoe mamboly mangahazo, atao viratsiratsy fambolena. Mety maniry any iny fa ny vokatra ho azonao amin'iny tsy mitovy amin'le tena nataonao tsara. Zany koa na fambolem-bary ary. Tsy hoe rehefa namboly ianao dia tsy maintsy aniry iny ho anao. Possible tsy maniry, possible maniry fa tsy mamoa. Ka eo zany no ilana fanaovana zavatra ndana mba ataovy tsara zay rehetra ataonao. Asain'olo mitary vavaka eto anao mba tarito tsara ny vavaka. Asain'olo mamaky salama anao mba ataovy tsara ny famakiana salama. Asaina ray aman-dreny manao activité, manao zavatra anao ataovy tsara ny zavatra asaina ataonao. Amen. Alléluia. Hitanao zao reo lavadrano tanisaitsika teo reo, tsy nareo fa reo le vision papa Isaka. Vision. Zavatra natsanga ny papa. Zavatra napetraky ny papa. Dia zay hoe fa naveriny velomina, tsy naveriny maty.
Atsika reo zao mafantatra tsy haiko hoe nanao épicerie ny papanao talosa nanao iny, mbola hitanao tsara zao hoe io patantin'ny papa nanaovany droit tany amin'ny contribution taloha fa jerevanao fotsiny. Nefa matoy io nataon'ny papanao mety nahasoa anazy, mety tamin'ny alalan'io namelomany ianao, ndana jerevo izy, ndana sokafo le izy raha mbola azo sokafo, ndana foazy le izy raha mbola azo foazy. Alléluia, amen. Tadidiko lafa fototry ny fiainantsika olombelona ny miasa, fototry ny fiaina zay mahatonga mitsoratra masina aminazy zay rehetra tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Anao koa fa tsy mihinana zany le hofaty mahavelona antsika dia mbola atsika misotro rano, atsika misakafo ara-dalàna, fa raha tsy miasa hono ianao dia tsy misy zavatra hohaninao. Ka mba manaova défi manomboka maray aza mipetrapetraka fa ndana mijery zavatra mba atao, asa miandrera mbola eny an-dalana iny dia mametraka izy teo, inona reny mba ataoko mba azahoako vola, inona reny mba ataoko mba nanganako ny fiainana, inona reny ataoko mba hasoa ny akoana. Amen. Atsika zao anatin'le hoe volan'ny famafazana sy fananganan-javatra, zany angeny agnaran'ity volana ty fahasoavana sy fananganan-javatra, mipetraka amin'ny orany fahotaniana, fa tsy fahasoavana sy famafazana, mipetraka amin'ny orany fahotaniana. Inona ny mba nafafinao mitapitra amin'ity mois de mars, inona ny mba natsanganao, inona mba activité mba tena nahitananao tamin'ity volana mars ty, taizany nahitananao farany, inona ny nataonao tamin'ity mois de mars ty. Ny fiainanao nasina banga aza vela andalo fotsiny, aza vela ho lany fotsiny fotoananao, mamandini kely, manana une semaine ianao, inona nataonao durant la semaine, manana une journée ianao, inona nandaninao le journée nao, manana mois de mars loatsy, ma ino nataonao mois de mars. Ny sasany raha nikatramoly foana izy tamin'ny volana eto, alainy volan'olo katramoly. Ny sasany raha nandenga fo dia mitodika aminao tsika neninao sy mba nagnino fo, mba mitany moramora hoe olona akaikinao inona zao nataonao mois de mars aty o. Zany ndray avy natao hoe miaigny. Amin'ny sasany moa hoe miaigny dia mandeha amin'ny plage ao Mantoaka miaraka amina tsakitsaky, hoe magnino marona miaigny. Tsy zany le atao hoe miaigny. Mandeha atao hoe miaigny dia mahay mandahatra ny fotoananao ianao, mahay manararoatra ny fotoananao ianao, mahay mampiasa ny fotoananao ianao. Zany le atao hoe miaigny. Amen. Ny Filistine neto raha io tantaran'ny Isaka iny vakiny dia mirepresenté ny Satana zay manampona fivelomana. Azonao? Jereko nefa raha voazavatra ohatry mba azahozahoana tombony dia tsy alany misy olo migafo. Ohatra zany hoe mba nataotaonao zany kôty mety mba azahoako an'izao io raha tafavoaka, mba azahoako an'izao io raha lafo. Raha mba vita io dia mba zao ny azo naiky matetika dia misy raha manelingelina fo. Anao nefa mba nagnano calcule mba mahazo eky raha platy eky tanety. Anao nefa mba fa nagnano calcule mba mahazo moto eky za tanety. Anao nefa mba fa netrehitra vita eky mariage anahy, ho azo volan'io, vita eky mariage anahy. Hitanao amin'izany fa i Satana dia mitady foana ny fomba rehetrarehetra. Jereko fa notampena natsangana i Abraham fa nitampenanjare, zay natonga anazy nameny Isaka anara, zay nataony nameny anara Eseka ohatry, ataony araiky meny anarana raiky Sitina ohatry, nataony araiky na Rehobota ohatry. Za zao tamin'ny atoandro nanaraka vaovao zay misy rangahy anankiray hono mivarotra pistasy, zany miasany. Fa io mivarotra pistasy fanao costard be sika rano matsikina ary satroka miady. Dia zay olo mividy pistasy aminazy ameny facture. Na ohatriny vidinao hoe miaraka amin'ny facture.
efa magnonofo sady zany izy fa professionnel amin'ny raha atao. Anao zay fazarany magnano raha tsara zay, ny atsika nendray manao zaka zay karatatao fana pastera. Tsy raha atao ndany agnalera dia mba natao takeo. Azo atao an'izany raha ataonao. Na somary kelikely aloha considéreo. Satria raha magnano considération no mahatonga ny zavatra anankiray ho lasa valeureux. Ny considération apetraky ny olona aminao no mahatonga anao hanana tombam-bidy. Gaga zany nahita ny rangaha kely eo fa tena pistasy mamidina. Fa anao mahita paoziny, tsy paozina mpivarotra pistasy. Miaraka amin'ny saka diplomatique sady milolohan le entana amidy. Dia chaque fois izy mahita olona dia mijano ary manaja olona memo pistasinao, azonao pistasy miaraka facture kely anao. Professionnalisme. Da iny tompony enao mianatra mba manao zavatra tsara. Kafe na midinao avadio mila ianaranao. Da nisy tompony tsika magnano ndregny hoe idée innovante, sadregny hoe mamorona zavatra, makataka fanaovan'olona zavatra dia tsara e. Efa nianarantsika zany. Fa ninao akadimina tika iny fô. Ny sasany moa sady tsy soratany tsy ataon'ino, mahazo foa vonidiriky bekeo. Izy mazala misy raha ndray. À chaque fois anao mahazo leçon ndany ataovy pratique. Vao mahazo fampianarana anao koa zao aza mipetrapetraky ampiaro tanterao amin'ny fiainanao. Fa izy regny ke tenin'Andriamanitra zavatra le asain'ny tompo ataonao hoe ty toro-tenandroany ty zao dia zavatra asain'ny Jesosy andeha ataonao. Izay mahatonga ny bokin'i Jakoba milaza ao kozy mba mipankatoy ny teny ianareo fa tsy mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Mahazo an'olo mandeha am-piangonana mamitaka ny tenany satria miainy fotsiny ihany izy fa tsy mankatoy. Da mamegavainao sa mba hankatoavy izay mba lazaiko anao. Alleluia. Ny zavatra hita na tamin'ny Abrahama, tamin'ny Isaka, lesy manankiray koa ty izy azonao tsoana. Tsy fananakarena ihany no nananany Abrahama, tsy fananakarena ihany no nananany Isaka. Fa ino ny zavatra nisy? Nanana koa izy karaktera, misy toetra tao. Azonao? Ny ahafahanao manao asa tsara, ny ahafahanao mamita asa tsara, manatanteraka asa tsara, dia miankina amin'ny toetra ao anatinao. Ny Abrahama tsy fananakarena fotsiny. Tsy mety moa raha fananakarena fotsiny no anananao. Tsy mety raha fahombiazana fotsiny no hita anaty tokantranonao, fa mila miaraka amina toetra. Alleluia. Satria ny fananana anankiray tsy misy karaktera dia zava-poly. Mitaky toetra ny avana ny asa rehetra. Na ino asanao, na ino asanao, mitaky toetra. Manana toetra mifagnaraka amin'ny asanao venao. Mahatonga ny olona anankiray malaky voaroka amina toeram-piasana, tsy ananany toetra takiny le toeram-piasana. Mahatonga ny olona anankiray tsy mba tafahorona amina zavatra atao, tsy ananany toetra takiny le zavatra atao. Da iny toko ianao mitaky toetra ny asa tsara, mitaky toetra ny fananganan-javatra. Titsika zao agnatin'ny vola ny fananganan-javatra, mitaky toetra. Raha olona mora kivy tsy mahavita anazy, raha olona saroton-draha tsy mahavita anazy, raha olona mora tezitra tsy mahavita anazy. Mitaky toetra ny asa. Anango labotika anao, misy toetra takiny labotika. Fa tsy hoe épicerie tsy zany fô, mifodika fa mirombiny folo. Sasany zany mba mbola misôky labotika zaka leranao. Zay tokony mifody mirombiny folo. Labotika ety nabotriny korakotenao zay valeriny labotika zany 10,000 isy rehetra. Fa io fangengeny karaha iny tsy misôkitra antoandro, tsy haiko magnano akory dengady. Menurut kemudian tugas government kan? Kemudian tugas government kan? Fini surat yang dilebihkan aja di mort, ani virus virus. Civil manganjay, civil tinzan,
karakternao mila matanjaka tsara. Toy izy. Raha olo miavomavo marevana tsy possible vita asa tsara. So dia anao mbola olo miavomavo. Mila miano anatin'ny avomavo. Da hitompony ianao. Alleluia. Ampianaro ny zanakanao, atoroy azy ny zavatra tokony atao. Satria izao manko revana, afaka tafita ny zanakao na vehivavy azy. Indray voa be mihitsy le isaitsika malagasy raha zaza viavy zany natao anambady. Tsia betabe rehefa amizao manerina zao tontolo zao vehivavy mpanarà, vehivavy multimilliardaire ary tegna manana ny maizy anazy. Ka aza ampianarana manosotro lokomena foana zanakanao, fomba ampianarana mikoty vola. Tsy zany ao ny ondy tona ny mony zany raha kepiko zazy le sorana raha vernis ongle. Ny sasany raha zaza viavy dia zany le sorana vernis ongle, lokomena, persile. Ny sasany mana fitolo fitombany olo mananjio. Tsara azy vakeo mandeha manino. Tsy mbola elo fitombakoro. Zapaky ny fitombakoro. Anao fitombako vitany tsy manino. Ay Jesosy anao. Nandray zany aty amintsika firenena afrikana, ny zaza lehilahy foana mba ampianarana asa. Zaza lehilahy tegna sopina mihitsy amelona zanak'olo lehilahy, babandrasy lehilahy, zaza lehilahy. Zany fô raha atao regny matetika. Fa ny zaza viavy princesse masaka dia masakarana manala ndrika reky masa. E agnatinao koa zany manombo izy 7 ans anambady fo. Tsy mba agnatinao le hitady vola na hianatsy. Izy zany vao mianatra ampianarana mitangitanga kely foana. Satria zany foa raha regniny avy amin'ny mamany agny hoe na belle non très belle. Tsy vakelinao amizay fianarana. Zany ne mahatonga antsika ty Afrika vitsy ny vehivavy tegna nianatra e, vitsy. Vehivavy miteraka ndraiky maro. Ny vehivavy mahay raha maro koa oviana. Ay ny tompony antsika rehetrarehetra. Satria voateraka ho le zaza, nazy zany mama midona vadiny zazy. Izao zay zany olo mpanabola be tanàna. Mbola zaza menaka zany raha regny. Tumbazaka, tumbazaka. Iteza zaza tena tumbazaka. Mangamboatra randrany zany, atambaky raha dinadiny makarano teo. Teny makarano. Tsara vity ko na. Makarano ty, raha foza. Dia izazy iny lasa transformé tantera. Miovatra amin'ny fomba fisainana. Asaina mpampianatra magnano devoir amizay zao ampianarana tsy atao ny devoir. Tsy agnatinao ny makorofo. Lasa kamokamo niany satria matetiky ny zaza viavy tsy mavedesy. Na. Le ferenao iny tsy azo atao nini. Zaza lalahy mahazo komo mahazo. Raha tsara taranao amilany any izy mama mahazo papany. Zaza viavy tsara atao zay. Ay tompony nareo viavy. Ny antony itenenena an'ity tsy hoe anatianana viavy. Fa zaho te hita viavy modely adiziona. Zaho mba tegna tiako satria jereva fa raha jereva mania maro nareo viavy anareo maromaro nay koa raha nanina olona rehefa tsisy le ohatry zay. Da tsy vaga zany raha. Raha nina olo viavy izy io na fa tsisy. Raha marobe.
Sasa nangita ng tao, sasa na, what? Misoto na rin daw kung sabihin na muna. Dogsan, matunaro ma. Tukun amu ka sa ma. Anarasan tukun bayaran siya kung nagsigati. At nalang tukun pamat siya sinagaman sa kat. Deva kumiyabot siya. Ini mengenai kami itu mas. Senjata itu niat, cuma ini langsung ditinggalkan kita itu. Mangin itu dia jum milaneta, mengajimu dia model, masih willing fazer beli jangan surat terfucil. Kau zababis. Amin. Kalau ditengah ulang, matungat sikit semua kita rancang mafiana, volan dia sikit bahasa sikit. Belakang mengulang Joseph manuzam tu bahasa vol, sangat. Ismilai vol itu mengat pusu. Fayratonyo citian. Atoni paciun tian, bikin tian. Naitanon jen ku vitrai nambangur menit cetu. Ismode ulcang nomor 1. Tugumini nambari si. Lan vartati na pjakanti na si. Isino us mga nanubisi. Lewan na tadig marinesa. Is bandeng tanuwa. Isino kita berak. Caka. Yano di sino ni utko. Karena ini pernah sekolah betul benar. Dia cuma ngafio. Dia cuma kena bicara bi. Cuma bati. Itu apa? Sem problem, volan dia cikin bachas. Ni bagaimana? Jadi begini, anu orang mandang cuf ke labik, nam cuf ke restoran, kerana boleh marking lebih banyak loh, pangmi purba, no kita tengok maltrek mama nukun. Saya mis restoran fi dirok saya, vomit pek rafong sa ini mula lagi, film chips, pistasi, cek makaranja. Isso dia eu disse server bacana, me disse que faz, não foi escolhido, não sei tinha mais tips. E não diz eu estou todo, vou me pedir que eu sei, ele branco uma dica na dite. E foi minha como ana bacana, que eu foi VIP, não. Dizendo que uma das vezes Resul tengah vomit sesenggan itu. Rampaul jam mungkin betul jantung kalian aja. Famisan yang jarum nurla nato trete manukan. Saya hal aku lihat trete manukan. Kya? Fasaya itu mampian cano mis karakter dulu karanjan. Jepang meyan lu tian. Dalam ujian bilang hati nafsu nak vinga ni. Ramis nak vinga nak kerja dia manum turc. Ujian ujian. Fanamis para zuger kat spambe sandere me ko kumakat zanwe li fanden tegati patisi botonzi zete tazemi da yala tsikete amen na dinyukel manum joa fan tetsatsara ya dengan mianchula tetsatsara mianchula Azam matit matungan nul, sitya mampiasa pibaba. Sikat baba kimisi, gidra cika yuwan. Unte, sasa na adar dari ko fas kali nonyas de, wara pena tendis baru minggu cesek kanan na bacman dalas. Bumiel kam nanti tento mo, mandalo kili kilo di mas tento fanamas. Ini dia semua. Indis yang tofama raksman dari itu. Dia rasa mandre, mandre dan pengeratunya towe.
ahatsika mpivavaka nindray sarotra raha miasa. Ny mpivavaka matetika tia mitaky volam-bombola tsy efa biasy mesa vasy ngolo tsy zay ko zay misy problème mbanivolo mila vasy. Zany adarana mpivavaka zay. Laho avansy karaha io. Asa tsy efa. Lefa raha atao lefa anao. Vity asany. Ngamba kuti mbola tabela boketelo. Oh pasteur, tain'Andriamanitra na pasteur. Mbora miandry na pasteur. Raha vilanina amin'io. Eo izy mitaregny fa sairagnana aminao io. Ohatran'izany hatrany. Dia lasa tsy tian'olo miara-miasa amin'ny mpivavaka. Ndao movatsika zany karazan-javatra zany amin'io. Tokony miara-miasa aminao no tena mahafinaritra. Tokony miara-miasa aminao tena teneny olo tena zany no tiako miara-miasa amin'igny. Zany no tokony ho eny zany. Satria mpivavaka avao da azafady. Tsy mila mpivavaka iaho. Ratsy zany e. Mila ialana zany. Dia manarakaraka an'izay ny akamona. Ny akamona dia fahavalo miasa tsara. Ny olo-kamo tsy tena ny raha tsara. Magnano izy manao zara fa vita. Ohatsika zay hoe alasa fay. Zara fa vita. Ary hitanao toe-tsaina olo-kamo tia miracle. Tompo manova fakakany ianao. Halleluja. Izy ndraiky izy mialalany foa mandigny raha ilatsika vatafitrao. Zay no toe-tsaina olo-kamo. Miandry miracle amin'ny zavatra jiaby. Hatramy barifotsy amin'ny raha mandigny fakakany ara-barifotsy. Vola mandigny fakakany ara-bola. Raha jiaby io natramina vady ny fakakany ara-bady. Zay bingo fakakany ara-tsakafo. Fa io tsy tianao ninino. Zay le karaktery olo-kamo. Ny zavatra hita matetika amina mpivavaka dia io koa akamo. Dia ino amizay raha ataona mpivavaka? Apetraka amin'ny tompo e. Izy apetraka amin'ny tompo. Izy nefa tsy tianao ninino fa apetraka akany dolo raha jiaby. Ohatran'ny angady tokony hiasana apetraka amin'ny tompo. Ahoana koa dia abokarana io. Anao nefa nagneno tompo tany. Nagneno tompo sandy mba hiasana. Zany zavatra hita amin'ny kristiany. Dia anisan'ny toetra anankiray fahavalo ny fanaovana zavatra tsara koa dia ny tsy fahasahina. Matetika antsika tsy mba sahy. Tsy sahy antsika. Anao zany rehefa manao zavatra ianaro tsara izy zavatra ataonao io mba voafenao tanteraka. Na ino na ino. Ianaro mba voafenao tanteraka. Rehefa voafenao tanteraka ny zavatra anankiray, ny zavatra hita, tsy maintsy manana fahasahina ianao. Hatramin'ny fanommonana prière sainao. Satria voafenao izy. Fa raha tsy voafenao, zay mananare fa manene. Zay anao namba manjetra tsy dia mbola mahay tsara be. Zay ngameninino. Zay ngamety data. Tsy mahasahy manono prix. Manamboatra cake izy, manamboatra gâteau izy. Ndana ianaro fa nanovana gâteau-nao. Mandany vola mihitsy mianara miheriky manjetra. Ndana miheriny magnano patisserie. Ndana miverina mianatra miompy. Ndana miverina mianatra anglisy, français. Mba voafenao tsara izy. Mazava ho azy zavatra rehefa voafenao tsara, lasa anananao fahasanina. Io anisan'ny problème tsy sahy antsika. Tsy sahy antsika. Rehefa ianao napetraka amina plasy anankiray, amina asa anankiray, ny zavatra ataonao voalohany ao dia mianatra io asa io. Fa sa mihevitra hoe hainao io. Ny zavatra rehetra amin'ny ty fiainana ty rehefa zisika miana eto foana antsika fa mbola apelapela fa tsy haintsika. Mbola mamo. Zany tonga ny Jesosy niteny tamin'ny mpianatra. Mbola manana zavatra maro tokony lazainareo nefa mbola tsy zakanareo ankehitriny. Tsy fahasanina. Ny olona anatin'io zany matetika antsika tsy mba vonona antsika hiatrika henatra.
tsy vonona tsika fafambaraka tadio fa eto amin'ny fiainana ty dia ireo ndreo tsy maintsy manolonanao, ireo ndreo tsy maintsy atrehinao ehatra sy fafambaraka. Ka ny olona mbola tsy vonona hiatrika an'ireo tsy ahita zavatra tsara zany mihitsy amin'ny fiainana. Ehatra sy fafambaraka. Dia ny tompo ianao. Alleluia. Amen. Misy rangahy anankiray malaza be am-pianaranomasina any antsoina hoe McDonald. Izy io dia nanokatra fivarotana pizza, nanokatra fivarotana mofo, misy raha anatiny regny tsy azo tonono tsara be marany. Mivarotra an'ireny izy. Ary ino ny zavatra hita tamin'ny voalohany ny hamburgeran'izareo ratsy. Tsisy raha manjary, tsisy tsiro. Ahoana nefa tamin'ilay tanàna tsisy mpivarotra tena magnano ny zavatra io ratsy zareo. Dia ny grevy olo tanàna. Na ongakongan'olo daholo plakan-jareo hoe lery tsisy raha manjary hoe zao hoe. Fa tsy kivy io rangahy. Fa ino nataony miverina nianatra izy. Na mafisy ny fanaovana an'izy. Dia mbola sakany koa aveo nanangana plaque hoe McDonald. Le plaque efa nalaza fa ratsy hamburger, ratsy sandwich. Ka mbola sakany nanangana an'iny. Da ny tompo ianao amin'izao tsika miteny zao raha misy ny hamburger tsara indrindra sy malaza magnerina amin'izao tontolo zao. Io hamburger ny McDonald. Tsy McDonald pire der tsy mampilasana amin'ireny tsika sasany. Fa dia hoe izy io hoe manano zegny. Very olo andafy any izay. Sy rekeloi. Da ny tompo antsika rehetra. Anisany problema anankiray tsy ampitatsika magnano asa tsara ihany koa dia ny miasa tsika nefa tsy misy tanjo. Rehefa miasa asio tanjo. Hoe magnano an'ity zavatra ity za dia hoe inona ny antony anaovana anazy. Ohatra zao anao raha andeha hivoaka ny trano, inona ny antony hivoahanao ny trano. Raha andeha ho any bazary, inona ny antony andeha bazary. Raha ambony ianao, inona ny antony ambole. Raha voanao miasa tsy misy tanjony, milazanao zao fa tsy anjara tsara mihitsy le asanao. Anao zao miasa amin'ny orinasa anankiray, ino mba tanjonao? Izy rehefa ndeha rehefa miditra miasa amin'ny toerana anankiray ny zavatra mila ataonao voalohany dia mianatra ny asa io. Ny zavatra iainganao any amin'ny fiarahamonina tsy voatery zavatra nianaranao tany amin'ny université, tsy voatery zavatra nianaranao tany amin'ny collège, fa misy zavatra zay tsy hain'izaniza mihitsy nefa anao magnano azy. Na ingénieur ary mety tsy mahay ny fiainana tokony dia fianarana. Za dia gaga na ino tantarana lehilahy anankiray fa izy na efa antitra mbola mianatra. Mbola mianatra ary nanomana examen ngeza be. Lasa be ny saiko hoe zanana ny olona. Pero zanako mba karakory. Ny zanako ziona mba karakory. Enomeno anao mba karakory. Indray tsika rehefa mba handray note fampianarana anakito mba rehefa ianatrimono. Ianatra mizana asa. Anao ny fiainana, io ne anao ne zanako. Ary anao koa tarafiny amin'ny raha ataonao. Ko dia fantatra zany hoe olo karakory. Tsy tia mianatra. Ary zay vonomaly mba ndesika tamin'ny madamo ka tsika moa amin'ny taona ty hanonta boky. Dia amizay mba misy boky vakina foana reto zanako izorana. Amen. Da ny tompo ianao izay zavatra zay mba jerevy tsara. Betsaka ny olona miasa tsy misy tanjona. Ny tsy fisina tanjona anatina asa tsy mampahomby. Petrao zany question hoe inona ny manosika anao manao ny asa io? Inona ny tanjonao? Tadio fa amin'ity fiainana ity tsy izay zavatra mampanano ka mampanjary tao. Zany moa ny fiainanantsika, indrindra malagasy. Manao an'izao ny olona dia fa magnano koa izy.
manao an'izao ny rana dia magnano koa izy. Tsy izay zavatra maro mpanao ka mampahomby. Fa dala dilio tsara izay zavatra ataonao, manana tanjona mazava. Ary mbola verivery hoe aza mipetra-potsiny fa misy zavatra goavana izay tsy misy mpanao ao anatinao. Aza mipetra-potsiny. Amen. Anisan'ny manakina antsika tsy havita zavatra tsara ny tsy fisina formation. Tsy maniofana antsika tamin'izy. Maro zany revana ny olona manao zavatra tsy hainy akory. Zany hoe lasa miaina fiainan'olona izy fa izy zavatra ataony io tsy hainy akory. Tsy mety zany. Apetrao foana ny formation. Dia le volaniko hoe vao miditra miasa ianao, zavatra atao voalohany mianatra an'io asa io. Nanakaiky aloha le hitanao efa mahay. Nanakaiky aloha fantanao fa tena mpanao an'io zavatra io. Reny amin'ny taniny, reny jereny. Fa tsy maintsy teny anao izy hoe fanaovana an'ity zao, fanaovana an'ity zao. Da in'Andriamanitra ny ianao. Alleluia. Amen. Ary rehefa manao zavatra, ao ka mba tena ho tsara fifandraisana amin'ny olona rehetra. Midina zavatra ataonao. Be da be moa koravana ny olona hoe tianao asan'Andriamanitra izy dia mbola maro tsy mifampizaka amin'azy. Izy no vola dia bavaka aminao. Ny olona mora taona voalohany dia ny olona fantatra. Ary ny olona mahafantatra anao. Zany ny olona mora taona mandeha bavaka. Ny olona fantatra sy ny olona mahafantatra anao. Donc zany nous s'est basé amina relation ny fiainana. Ny olona mahafantatra anao ihany no tia vidy zavatra aminao. Ary ny olona fantanao ihany no azonao resena lalitra vididy zavatra aminao. Fa tsy marina zany. Donc matoa ny olona tsy resy lahatra agaraka anao, mbola misy raha tsy normal anao. Matoa ny olona tsy resy lahatra iara-iasa aminao, misy raha tsy milamina. Eo zany le ianarana mba mahay ny balance. Ary mazavety teto zany datadidinao hainao zany fahavalo. Hainao ny fahavalo. Ary aza tia miady amin'olo manjary. Tsy ho resinao izy fantaro raha iadiva. Anao zao nanenatra kongo fo karaha karakory tsy azonao atao iady ny pototrano. Tsy raha kilo hotetarina na pototra. Ino izany asteraka foana. Io Jesosy ianao. Rehefa olo zany hitanao hoe incompatible, petra tsara. Tsy misy olona hoe tsy azo edivana e. Anao hiady amin'andro izy tsy ho resinao. Kino mora valina. Zay le misy hoe bataille inutile. Tsisy valina. Ary misy olo lefa mipetraka mihitsy amina plasina général ny fiainana. Ny général dia manana stratégie mbola tsy hitany zao tontolo zao. Ny général na dia efa hitanao zao ara ny faiblesse, na hitanao zao ara ny fomba fiadiny, mbola manana fomba hoentina miady aminao maro be fitambisaina izy mbola tsy tany masoa. Karaha mifanena amina général ianao nefa anao caporal. Zany lazanao ko sahirana amin'izany ianao ary tsy resinao mihitsy izy. Mahazo leso avy ianao? Za mba mingavy ianao manomboka androany rehefa manao zavatra mba ataovy tsara. Raha viavy ianao mba jereo matetitetika mofonao say mahinty. Meny sasany mofo mahinty iny tonga jusqu'à bazary. Vao jereo van'olona fotsiny dia fantany olo tsy milamina ty. Satria mahinty ny hatramina mofonao. Masami mampijery angofo aloha. Angofo zany egal la uhu. Dia misy tsy mahara. Angofo. Tain'i Jesosy ianao. Dia mampahirezy izy manaova zavatra tsara hoe manomboka zao. Afanjo ko manomboka soloa. Malkely ko mahingo sorna lamba. Vatany ka misy letro mandro. Nify ko tady mafahafa borosy. Tain'i Jesosy ny sikeritranazy. Amen. Ndo hitsaka antsika hivavaka.
tika anao mba tena hivavaka hoe tompo ampio hoe mba hatsagatsara ampio hoe fanamasina mba hiasa tsara manomboka androany tiako mba samy mivavaka tsika raha azonao atao tena sanato amin'ny lanitra mihitsy ny tagnano hoe tahi hoe Jesosy niasany tany sanaton'ny feonao mibavahinao raha eo misotranao zay tiandroany ariva ity misotranao zay raha mbola afaka nandreny afatrao mangasitraka tompo satria ao anatin'ny volana famafazana sy ny fananganan-javatra zay ny volana ity nefa tompo dia nampafantarinao nay tompo fa avalo no mahatonga anay tsy mahavita manao asa tsara ny resanao teo zany ampio zay fanamasina ampio ny tsara iavy da manarina mba hanana herana na fahasoavana mba hanao zavatra tsara misaoka tompo mideranao zay miasana yatawani atena kabatali ataufu ninaita angasanani yatana deranani yanahira deranate Niasana yatawani ateuna kamatari atauku ninaita anasana niyatana deranahi yanawira deranate sastupuna Kami farang bulan aja dari sekarang na baluk muzarena zakat totsika amitatsika fiangonatsika raha tsy magana velona reny mamimana zany amin'ny fin du mois misy balopsana reto zay mbola andala amin'ny fanamboarana anazy moatsika mozaraina tsy voatery aterinao amin'ny fin du mois izy fa afaka aterinao na dia ataotsika hoe any amin'ny farany volana ina moa zany mars avril fanambolana avril zay mahita melohany zay zany afaka magnatitra ny azy hoetsetsika am'izay ny fanamboarana fiangonana ny amo zany raha nitanjoko tamin'izay saiko hoe 30 mars zao zay midira fa tsy mora maro ny zavatra ilaigna aminazy ao ary raha tsy teny fotsiny za mbola mandany amin'ny milliard manisanisa maromaro zay koa vao vita satria tokotany io mbola mila amboarina tsara ny tokotany varavahana seza sono anatiny ao jiro tena mbola maro ka mamanentana antsika rehetrarehetra sy hoan'izay mba magnaraka ny Facebook azadigny fa mbola any mega eglizy miandry atsika fa io moa zany amin'ity asan'Andriamanitra ty raha anao magnentana resaka vola foana lasa mety misy kamony sasany afarany somary nalaka moramora za fa izy igny izy le oabolany betsiny tsara izy hoe lagnana ampeno rano ankinina nefa tsy avela ka mamengavy atsika amin'ny farany volana zay mba afaka mba mamatsy afaka manohana anomboka zany tsika manomboka mois d'avril atsika misy zavatra ngezabe ho ataotsika amin'ny mega eglizy dia mba misy valoko zany ho zaraina mbola anontanazy moa tsika tsy valoko tsotra sana amin'irety fa misy soratra ho velany eo ho zaraina amintsika izy manomboka amin'ny alahady ho avy zao dia ho anao zany zay mba tahiny tompo anao mandrapatoka ny farany volana efa terinao le izy fa ny délai farany anaterantsika anazy zany dia any amin'ny fin mois de mai tahiny Jesosy ianao mois d'avril azafady tahiny tompo arintsika rehetrarehetra